De faly miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika isa-tokantrano indray na amin'ny alalan'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo zany na amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera isan-karazany amin'ny internet. Andriamatoa lahatra Andriamatsanga no vahintsika atao anatin'ity fandarana ity teknisianina momba ny fanorenana ny tenany ingénieur en BTP amin'ny teny vahiny miarabanao lahatra Andriamatsanga aloha. Miarabany Joël, miarabany Pijery dia miaraba ihany koa tsika rehetra ny tokantranony. Iresaka momba ny fandalovan'ny rivo-doza teto Madagasikara sika, iresaka ihany koa momba ny fotodrafitrasa amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenena satria izay moa no fiofanana sy asa iandraiketan'ny vahintsika androany voaingana nandalo teto amintsika ny rivo-doza Batsiray izay namela takaitra be da be dia anisany hodiniantsika sy ho fakafakatsika atao anatin'ity fandarana ity zany fandalovan'ny rivo-doza Batsiray zany satria tokony misy vahaolana maritra ho apetraka momba ny olana isan-karazany mikasika ny fotodrafitrasa eto Madagasikara. Dia fantaniko voalohany lahatra Andriamatsanga be da be mifampitehana izay hoe tsy maintsy hoatrehana ato ato zany taoriana fandalovan'ny rivo-doza Batsiray. Inona sinona no mety hoe olana mahatonga izay hoe isaky misy rivo-doza na olana rabojanahary eto amintsika dia misy fampitehana be foana, difitra ny rano ny tanàna, potika ny tanàna Ray Mantolo amin'iny faritra atsimo Atsinanana sy atsimo Ray Mantolo iny amin'izao fotoana izao. Inona sinona no tokony fepetra ho raisinao anatin'izay lahatra Andriamatsanga? Ya, amin'izay resaka izay aloha dia mimpota teraka aloha amin'ireo izay voan'ny traboana tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza iny dia miarahory ihany koa zany amin'izao izay nisy fahoriana tamin'iny iny. Fa ny mombamomba an'izay zavatra izay somary misy olana kely ihany ilay izy satria nisy fotoana zany ataoko hoe 13 taona lasa tany ny fotodrafitrasa rehetra teto Madagasikara dia nisy norma narahana ilay atao hoe anticyclonique na ny fianarana, ny hôpitaly, ny CSP2 maro isan-karazany dia nisy fifanana mihitsy ary nisy ataoko hoe asa marobe natao dia misy hoe toerana izay natao mihitsy ny hoe reto toerana reto dia construction anticyclonique daholo ny atao mba ahafahana tanàna io tanàna eto Madagasikara hientina hiadivana amin'izay le resaka cyclone zay satria nisy fotoantsika efa mipotipotehan'ny cyclone ihany koa reny Geralda sy Honorine sy maro isan-karazany reny dia araka lazaiko teo taorianan'izay nisy fotoana izay nisy ny tena nampiofanana mihitsy daholo ny teknisianina rehetra raha tsy teny hoe amin'ireny le sampanasa marobe reny fidy sy le zavatra marobe reny izay mikarakara momba fotodrafitrasa rehetra zany satria na ny sekoly kosa izy ateo na ny CSP2 dia nampanarahana norma daholo tao anatin'izay fotoana izay nefany raha tsy teny izay le 13 taona lasa teo hatramin'izao zay indray nefa tsy dia nanaraka an'izay intsony le izy fa ny zavatra hita dia ny hazakazahana fanaovana fotodrafitrasa entre guillemets hoe manara-penitra kanefany rehefa tena hitantsika ilay izy mandalo le zavatra tokony zavatra sesedra zany le izy dia tsy mitranga loatra izay le manara-penitra zay satria ny antony misy fotodrafitrasa dibo-drano misy fotodrafitrasa zany hoe natoerana nasinana azy zany tsy ao anatin'ilay norma zany hoe toerana tokony azo anorenana avy eo ary raha azo anorenana io tokony le fotodrafitrasa tokony mise hors d'eau moa fiteny azy zany hoe tsy tokony ho difotra mihitsy le izy na ny évacuation na ny canalisation rehetra zany mila miaraka vita ahoana moa zany vita fanadihadiana daholo eto zao misy fotodrafitrasa lehibe io le gara fisandrantana io voalaza izy io fa tsy manaraka ny norme environnementale zay mbola tsy anokafana an'izy io hatramin'izao etsy amorona-kona fa izy io le mbola tsy sokafana mihitsy zay miteraka reny zany zao isan'ny fotodrafitrasa lehibe nefa efa vita zany dia misy olana dia nefa ny hitantsika koa zany zao mipetra fotsiny dia mitsedra cyclone zao le fotodrafitrasa lazaiko teo hoe resaka ezahana natsangana daholo misy dibo-drano ny sasany hitantsika amin'ny sary tamin'ireny le cyclone teo reny misy ny ala sady ny tafony araka lazaiko teo hoe tena norma napetraka mihitsy le hoe construction anticyclonique ary nisy fifanana marobe tanterahana ny totosain'ireo le agence be da be reo zany nisy fotoana ozy izy nefa izay zavatra izay zao ny ankehitriny mitovy ihany amin'le fanaovana entretien ny lalana nisy laps de temps lava be ihany koa tsy nikarakaraina mihitsy ny fotodrafitrasa momba ny lalana dia zao hitantsika zao feno lavaka ny lalana misy simba tapaka ny tetezana sasany isan-karazany marobe zany
hita zany le izy hoe tao anatin'izay fotoan'izay a tsy nisy anaovana entretien ary arak'lazaiko niezaka zahana fananganana fotodrafitrafo zay entre guillemets manara-penitra kanefa tsy tena zay tokoa izy a rehefa mandalo seda tahaka zao mikasika ny fandalovan'ny rivodoza Batsiray vao aingana kely a ny ankabezan'ny tanàna izay hoe satria maro ny tanàna amorontsiraka eto Madagasikara sy amin'ny faritra sasatsasany a ampovoany atsimon'ny Madagasikara iny a izay hoe tsy de zatra manao fotodrafitrasa mafy ny olona zany construction en dur moa santsanazy amin'ny teny vahiny a rava tanteraka ny lafy tsara ny loha de vetivety kely de tafatsangana ny fotodrafitrasa reny fa saingy inona ny tokony hoe fanapaha-kevitra tokony ho raisina lahatra Andriamatsanga mba tsy hoe izay foana no iainana isaky ny misy rivodoza nefa tsika isa-taona tsy maintsy andalovan'ny rivodoza eto Madagasikara. Ozy izy mivahiny hoe volonté politique le izy ny antony ilazako an'izay a resaka urbanisation zany io na le fanajariana ny tany misy zany toerana tena efa hitantsika hoe tsy azo an'ireny na hitantsika inge zany eto Antananarivo ary de any amin'ny faritra rehetra Madagasikara isa-taona io za zao mahita hoe raha io dibo-drano eto Antananarivo io tokony efa ho jerena hoe afindraizy ireo olona ireo isaky ny dobo sy miakatra ny rano fa tsy hoe na tena afindra maharitra mihitsy le lazaiko teo hoe na fa tsy hoe rehefa tonga indray ny cyclone manaraka de afindrany amin'ny EPP indray le izy a de avy eo indray a vita iny a de miverina mipetraka any amin'le toerana zay tsy azo anorenana le izy a misy toerana tena hoe tsy azo anorenana voalaza misy hoe ny ambony canal ny sasany amorona canal zay hoe dibo-drano foana zany io rehefa mahatonga ny ho avy le rano be sy nisaka zany ka le zavatra zay anisan'ny arakilazaiko teo hoe volonté politique le izy ny fisian'ny trano falafany amin'ny faritra ihany koa aloha arak'ilay voalazana teo zay efa vonona izy nisedra ny resaka cyclone sy ny voajanahary rehetrarehetra zany ka arak'ilay teny teo voalaza hoe rehefa mirava le izy a de vetivety manorina anazy fa le fotodrafitrasa maritra resahantsika zany a le teneniko teo le fotodrafanjakana rehetra sy izay zavatra ilaina ohatrany hoe ny hôpitaly satria na ireny ara rehefa aveo reny no andraisana an'ilay trabona rehefa mitranga le loza tahaka ny lenseho teo fa le izy a tena arakilazaiko teo le fanajariana ny tany amin'ny ankapobeany mihitsy zany a no tsy voaja intsony naiza era Madagasikara izy moa zany misy miezaka ihany manao misy voafehy fa misy akoa tsy voafehy ao anatin'le izy a satria sarotra le izy a satria arak'le teny hoe le olona tokony efa tsy hoe tsy azo anorenana eo fa tafahorina eo le olona de le temps anaovan'le olona le trano eo mbola tsisy miteny koa izy ka efa voatsangany izy ve vao hoe miala indray de eo le miteraka an'le olana de le lazaiko hoe misy resaka fandray politika le izy a lasa populisme ao anatin'le izy misy zavatra maro be mifandray fa raha ny tena izy le fanajariana ny tany amin'ny ankapobeany mihitsy a no tsara aona filazan'izany refonte mihitsy zany tena averina de avaozina tanteraka mihitsy a de atao manaraka an'izay tokony ho drafitra efa tokony mandeha satria izy io efa misy drafitra ihany koa isa-taona isaky ny tefataona izay raha tsy diso de hoe ohatr'izao ny azo atao eto ohatr'izao ny tsy azo atao eto mifanarahana an'izay ho an'ireo tanàna rehetra Madagasikara anisany fa na izany moa naty zany lazaiko teo hoe le fotodrafitrasa mihitsy koa no misy a tena tsy natao hisedra n'izay zavatra zay akoatran'ny fahamankana taminanao azy ireny ny ankabeazan'ny tanàn-dehibe eto Madagasikara lahatra Andriamatsanga manana ny drafitra fandamina daholo plan d'urbanisme misy hoe efa tranainy marina hoe tranainy tsy navaozina taty aoriana fa manana daholo ny ankabeazany nefa rehefa tena dinihana amin'ny ankapobeny tsisy voaja le izy inona ny mety olana zay ho anareo hoe bon nareo ingénieur BTP ve tsy hoe misy zavatra mahazonareo entina ao anatin'le izy amin'ny alalana lobby sy ohatrohatra zany hoe fa manina moa ny tsisy voaja zany le resaka drafitra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao de avy eo rehefa sedra olantsika de zay vao be da be le fitarainana ka zay le anisan'le olana satria ny teknisianina mijanona eo amin'le mateknisianina azy le drafitra rehetra nefany a tonga de teneniko hoe ara-politika daholo zany rehetrarehetra zany tsy inge misy mahita nisy fotoana reny le namaky lalana tamin'iny bypass iny zao a mandalo trano be le izy a efa hoe mandeha le tracé ela be mihitsy voarotana le trano satria ny antony zay le lazaiko hoe mbola tena ao anatin'le hoe misy tena hoe efa ezo efa tsy azo anorenana mbola tafatsangany zareo ihany le izy ka ho an'ny teknisianina le izy a ny anjaran'ny teknisianina ny ana mafy sy ny atsaran'le fotodrafitrasa sy hoe azo ahorina le izy sy ahoana ny fomba anarenana azy de tapitra treo le anazy fa araky ny tenana hoe lobbyina sy isan-karazany a
zay anisany mbola tsy ampy zany misy any reo fikambanana maro samihafa zay mivondronana teknisianina maro be fa l izy araka lazaiko teo any amin'ny niveau politika am'izay l izy rehefa aveo satria ny manome amin'ny permis sy ny zavatra rehetrarehetra nge au niveau ataoko hoe administration mba tsy lazako hoe maire ve sa ny ministre sa ny inona fa administration le izy zany hoe anefa any amin'ny sehatra politika zany le izy a de iny no anisany hoe mametraka an'le hoe eto ndray misy fotoana rehefa mifantatry zany fa misy tena trano miorona eo ambony canal nge eto amintsika fa tsisy afaka manao anjatony raha Tananarivo aloha tsisy afaka tsisy afaka manao ninona fa hoe fa tafatsangana izy nefa anisany raha ary hitatsika tamin'ny fahitalavitra teo tamin'le teo reny fandraisan'ny olona ndraikitra hoe ho lavana am'izay ty fa voaterinareo ato le zavatra de miteraka conflit amin'ny fiarahamonina le satria araka lazaiko teo ny any amin'ny administration no anisany raha misy fotodrafitrasa anankiray mitsangana de ny administration zany anisany tompona andraikitra am'le izy fa tsy ny technicienne par contre raha ny technicienne indray rehefa azo atsangana le izy ka eo ny misy hoe faina zavatra ohatr'izany de zay ndray vao mety anjaran'ny technicienne fa io moa zany araka lazaiko teo hoe le fandraisana andraikitra dieny meloha no tsy de misy loatra ao anatin'le izy satria nambarako teo hoe raha ohatra ka efa tsy toerana tsy azo anorenana eto nefa mbola afaka manorona eo zareo tonga ao amin'ny briky ray metatra izy ohatra mbola tsisy miteny tonga briky étage misy sasany efa tonga étage zay vao kitika an'le izy a zay le anisany manahirana zay ny ankabeazan'le zavatra mitranga zany am'izao fotoana zao de eo ihany koa raha lazaiko teo le fahamaikana miazakazaka ao anatin'le fototra zay misy tsy manaraka ny fenitra moa raha zay ny ilazana azy satria hitatsika hoa dibo-drano le izy aveo tsy possible mihitsy zany mandray ohatra kely amin'iny ve aloha hitatsika amin'ny fahitalavitra rehetra ihany misy fotoana reny hoe le toerana tokony andraisana an'le trabona dibo-drano ndray le izy de voaka le olona atao anaty tsy dibo-drano le izy de zay lazaiko na ny évacuation na ny zavatra manodidina reny le fotodrafitrasa reny zay le ilainan'le technicienne sa manana ny anjaikiny daholo moa zany ao anatin'le izy araka lazaiko teo de ny anjaran'ny technicienne am'izay fotoana zay ianao miteny hoe lobbyine fa mety efa nisy technicienne ny teny hoe tsy azo anorenana eto fa araka lazaiko teo décision politique sy décision administrative le izy hoe eto tsy maintsy de lasa zay zany no miteraka an'le olana tazapotsiny satria tsy afaka hanao ninina izy ao anatin'le izy fa eny tsy afaka ahoana moa fa rehefa rava tahaka zao ndray de verina manorina indray ho an'ireo fotodrafitrasa zay simba moa zany amin'ny teknisiana ny lahatra Andriamatsangana metrako le fantaniana hoe mety mbola misy vahaolana ihany ve raha ho amin'ny tanàna ohatra hoe ohatra Antananarivo renivohitra ohatra zay hita hoe tena amin'ny ankapobeny na ny toerana iva na ny toerana avo de lasa fotodrafitrasa tsy manara-penitra no mipetraka eo anefa tena miteraka olana isaky ny vanim-potoana fahavaratra sy fandalovan'ny rivodoza indrindra inona ny mety hoe raha oharina amina traikefana firenena hafa mety hoe fantatry lahatra Andriamatsanga ohatra mety inona ny mety hoe zavatra azo mbola eritreretina zany ho antanana ohatra Antananarivo ny eto aloha zany mitondra hevitra hoe ama-teknisianina anahako anatin'le izy efa nisy nandoso hevitra ihany le izy zay le voalaza hoe relogement an'le olona zany zay ny etisika ilazana azy zany hoe mifamondratoerana an'ireo olona nisy fotoana mbola veriko ihany tany amin'ny taona roa sy roa arivo telo sy roa arivo efatra sy roa arivo tany misy projet zany zay anisany tao anatiny ahako mamindra ireo ponina ataoko hoe le ataontsika tanaty ragemy hoe 4 mille eo nafindra tamina toerana anankiray nanamboarana trano mihitsy ireo de nesorona teny amin'ny la réunion kely iny nesorona tamin'ireo reto teto le teto Antananarivo zany le eritreretana hoe anisany satria teny hoe dibo-drano fa le hoe tsy azo ipetrahana sy tsy azo anorenana fa nisy fotoana izy io nety nandeha ihany zany tamin'ny ankapobeny taona maromaro efa tsy nisy olona tokotra tsy nisy mponina teny amin'ny tsy nisy natao zay natao izy fa ny olana zany tafaverina ihany zareo lasa nataony maison secondaire le trano zay naorina ho anazy tamin'ny faritra Tsimon-drano io moa zany nanaovana an'izay projet zay de vita daholo ny tranonjareo misy maromaro izy ny fianakaviana tena nafindra namena tany naboly sy isan-karazany nahazo trano fa lasa miverina izy ao anatin'le izy lasa mety tena tenenina mihitsy hoe maison secondaire le trano any vazalaza ny eto ihany amin'ny alina sy ny ohatr'izany le olana zany de lazaiko teo le izy tena le eo aloha le tsy fahampian'le fotodrafitrasa
satria araka lazaiko raha le toerana zay ataoko hoe inondable zany hoe le tondradrano foana efa fantatsika hoe reto toerana reto a tondraka foana reto raha vao avy kely fotsiny ny orana fa saingy a re olona ireo a mbola tafapetraka eo ihany tsy afaka nafindratsika zareo zany a tamina toerana hoe mba tsy tondradrano ntsony ny resahako indray any amin'ny faritra avo a zay ataoko hoe misy anay a ny faritra avo koa misy fotoana tena hoe toerana tsy azo anorenana lasa tanàna izy zao ankehitriny tsy ho teneniko le izy fa samy mahafantatra an'izay satria nisy fotoana tena hoe tonga de samy manorona koa zany de tonga de ohatra ny ambadika ambohipotsy iny ohatra iny ambadika Getsemane moa zany filazan'ny olona eny any tam'le misy trano mihitsy iny tamin'ny taona misy trano misy tamin'ny ambadika iny a fa raha mijery avy aty Manotsezy ianao de trano fotsiny iny toerana iny zay reo le anisan'ny teneniny be ny GRC hoe miala daholo satria mety isy glissement de terrain zay tena toerana tsy azo fa nefa le olona efa tafapetraka nge efa misy trano kely eo misy trano be eo fa eo le laza olana le izy olana ara-teknika satria rehefa hitranga le loza tahaka n'le ohatran'le teo a de reny le tratran'ny évacuation reny hoe miala daholy misy fianakaviana firy misy fianakaviana firy arivo mila miala fa misy saina mena sy nisa-karazany fa ny tena ny zany ny tena hevitry hoe sy ny ataoko hoe vahaolana omeko jelerzayko teo hoe reo logement zay mila manao tetikasa zany tsika hoe reto olona reto a zao nisany a tena tsy azonareo anorenana eto a inona ny toerana misy anareo am'izao fotoana zao inona misy tany firy mety a relogena tanteraka le olona ary tsy miresaka an'le zay efa ataoko hoe aty amin'ny toerana tsy ahitan-doza zany fa le aty am'le misy loza satria raha isaky tsika nge isa-taona mandalo cyclone ka isa-taona zany tsika de isy budget natrabona indray a voalazan'ny banque mondiale zao hoe ny budget prévu raha ho an'le catastrophe teo any amin'ny 100 millions de dollars any farafahakeliny mety ohatran'izany selon an'le dégâts fa raha izany zany tsy atokantsika any amin'ny resaka katrabona sy fanampiana fa tonga de anorenantsika fotodrafitrasa ngeza be a relogenan'ireo olona ireo hitako ngamba fa anisan'ny vahaolana mahomby zay ary firenena maro amin'ny tenanao izy any exemple fa maro Rwanda Turquie misy maromaro a nareo afrikana maro isan-karazany reo Egypte sy any Sénégal reo koa de manao an'izay fotodrafitra zay mba tsy lazako an'ilay hoe tanamasoandro le izy fa par contre le tanamasoandro ataoko hoe projet administratif ngeza be fotsiny zany hoe ho afindra mandeha makany le olona fa raha hoe tena hoe logements sociaux mihitsy le izy a zany hoe tena ho an'ny sarababeny fa tsy le bulletin be ana firy millions reny de hitako hoe zay hitako hoe vahaolana indrindra ary efa somary resadresahan'ny fanjakana ihany zay le relogement zay fa araka lazaiko hoe ny fanatanterahana azy ihany no mitondra azy fifananao daholo koa ny fanjakana rehetra atry tena hoe zay le lazaiko teo tany aloha tany a tany amin'ny fitondrana rajonary mampianatany nanao an'le tery inona le makany amin'ny RN4 iny nisy fotoana manao an'ireny de mandeha fa am'ty fitondrany ity moa zany zao mbola tsy misy loatra zay zavatra hoe mety hoe fa farana manda fa raha ny logements sociaux zany aloha de tsy mbola anatin'ny projet mihitsy zay zavatra zay satria logements sociaux zany tena hoe le hoan'ny olona amin'ny antonony zany a sahirana ary tena hoe afindra fonenana mihitsy satria io le exode urbain koa nge anisan'ny tena problème atsika eto Antananarivo raha misaka Antananarivo tsika moa zany exode rural urbain misy zareo makaty ndray zany de zay le olana zareo makaty amitsika teo miakatra eto Antananarivo foana tokony lefa mivoaka ivelany am'izay zany izy anomezana fotodrafitrasa omena zavatra maro isan-karazany afahana hoe tsy hisisika eto Antananarivo eto foana eto Antananarivo eto foana akoatran'izay lahatra Andriamantsanga le iverina kely ny resaka rivo-doza Batsiray Antananarivo amin'ny ankapobeny tsy de tena voakasika be fa le tondradrano iny tena hoe olana teto Antananarivo faritra atsimo amin'ny ankapobeny sy atsimo Atsinanana atsimo Andrefana iny zany tena hoe voakasiky ny rivo-doza Batsiray mety hoe misy fanantenana ve ny fampiroboroboana ny fanorenana satria misy teknisiana vitsivitsy am'izao fotoana zao miezaka mampita an'izay hevitra zay hoe tokony averina efa andresanao kely teo ihany le izy hoe tokony averina ny resaka hoe fanorenana amin'ny parpaing tonga de misy mazava moa teny fanorenana amin'ny parpaing na briky tany dorana tany mangany dorana
amin'ireny faritra ireny nefa mbola tsy tafiditra ao anatin'ilay kolotsaina ilay izy amin'ny ankapobeny dia inona sy inona no mety hoe tokony fepetra ho raisina ao anatin'izay. Tsy marika aloha zany fa raha ny amin'ny amorontsiraka aloha zany aloha ny parpaing no aingana indrindra tsy afaka hitondra brikany moa zany ny anaovana satria tsy dia misy tanimanga loatra fa parpaing ary nefa ny araka lazaina teo koa kolotsaina ihany koa ilay izy. Misy fotoana zay nanangana fotodrafitrasa resaka sekoly sy ohatr'izany any tany amin'ny morontsiraka ihany koa moa zany dia zay le koa le kolotsaina ihany koa ao anatin'ilay izy mbola mitoetra satria araka le voalazana teo zay mihitsy efa vonona zareo ny sedra cyclone isa-taona ka raha ravandroany io afaka 3 jours io zany dia mitsangana tsy mampaninona an zareo zay zavatra zay akoatran'le teneniko hoe fotodrafitrasa lehibe zay ihan'ny fanjakana amin'ny ankapobeny le izy fa raha ho an'ny mponina aloha marina fa misy ny favoazana fa araka lazaiko teo efa niomana any amin'izany ihany reny olona reny ary zay mihitsy koa ny antom-pisian'le izy satria vetivety le izy raha fa vetivety le izy fa ny fotodrafitrasa lehibe zay andraisana rehefa sendra loza tahaka an'iny le hoe fotodrafitrasa afahana mandray tsabona sy miafina zany anao moa tsy hoe miafina fa mitsofoka ao anatin'ireny afahana mba tsy hisy takaitra rehefa tonga le sika reny zany no tokony amafisina le bâtiment administratif rehetrarehetra zany no tokony hoe mafiorina ary anticyclonique avokoa fa miteny moa tika anticyclonique araka tena dia construction en dur zany hoe tonga dia parpaing misy béton sy ny rehetrarehetra ny tafony efa araka lazaiko teo nisy fiofanana mihitsy dia misy tena hoe hito dia ohatr'izao ny fomba fanirana azy manomboka any amin'ny fototra ka hatrany amin'ny tafo ary anticyclonique io zavatra io raha tsy tena efa hoe dégâts be efa presque ouragan moa zany fomba filarena tena le mafy be fa cyclone zay efa eritreretina fa mandalo a Madagasikara foana ary faritra zay andalovany tsy ny aty Atsinanana sy ny avy aty Mozambika sy ireo zany efa nisy faritra mihitsy hoe tena miofana dia nampifanina daholo ny teknisianina rehetra tsy hoe ny ampifanina teknisianina fa zay olona tokony hanao an'ilay fotodrafitrasa ny entreprise ny orinasa tamin'izany hoe tena construction anticyclonique tsy haiko moa zany zao raha mbola misy fa afaka manamarina raha mbola misy manao zany fa hatreto aloha fahalalako azy mbola tsisy satria le fotodrafitrasa tamin'izany fotoana koa fantoka be tany amin'ny resaka sekoly CSP2 tsy dia nanao loatra hoe kianja building sy ohatr'izany dia plutôt zany tany amin'ireny ary reny anisan'ny fotoana tena nilaina an'le izy amin'izay zany zao hoe reny ny elofana tamin'le resaka cyclone sy ny ankapobeny fa ny amin'ny resaka construction zay mbola somary misy mifandona kely amin'ny resaka kolotsaina le izy fa kanefa na izany na tsy izany ozy izy ahako azo atao foana ihany le mifampiresaka amin'izy ireny mety atao semi dur izy mety fa ny tsika moa zao efa mivoatra fa raha makany tsika zao efa mandeha solaire sy ny ohatr'izany daholo efa misy jiro sy isan-karazany dia tiako tena zany efa mivoatra koa le izy dia mila manaraka an'izay fivoarana izay koa amin'ny ankapobeny fa raha ohatra za zao malala any amin'ny faritra Atsinanana dia zay le trano falafa lono pratika kokoa an zareo satria zay teneniko hoe raha tonga androany cyclone nge adiny 12 eo tsy mbola nisy ny ohatran'ny ray andro angambany dia zay izy mandrava dia afaka rapitso izy dia tonga dia manangana an'izay fa na izany na tsy izany le resaka zay le hoe ile tsofohana rehefa misy zavatra zay zany tokony hanana ary ty mba torohevitra hoe raha ohatra isaky ny distrika misy bâtiment be anankiray tena dura be tsy hoe dura be fa anticyclonique afaka hitsofohan'ny rehetra rehefa tonga andoza tahaka ireny na bâtiment administratif rehetrarehetra prévu amin'izany na ny sekoly na tsy haiko ny poste na tsy fantatro zay zavatra rehetra hoe prévu andraisana an'ireny stady dia tonga dia efa hoe mba satria ny loza tsy voasakana ary tsika zao efa malala fa efa lasa mateti-pia avokoa le izy amin'le atao hoe fivovan'ny toetrandro ka mila miomana amin'izany zavatra rehetrarehetra zany zany tsika ao anatin'le izy amaranako anazy lahatra Andriamatsanga efa resaka kely resaka volonté politique ihany ianao tsy maintsy apetraka ihany le fanontaniana hoe ianao tsy nefa taona maro niaina tao anatin'le tontolon'ny fanondrenana teto Madagasikara misy ve raha amin'izao fotoana zao misy ve zay volonté politique hoe mba hanovy izay na amin'ny resaka fanorenana na amin'ny resaka fampiarana drafitra na amin'ny resaka fanentanana ny olona amin'ny ankapobeny mba hoe hiditra ao anatin'le hoe tena resaka hoe fenitra arabaky teny resahako teo le izy hoe ny fenitra sy ny drafitra rehetra misy foana ny teknisianina rehetra efa miketrika an'izany daholo efa miomana amin'izany daholo ny ho an'ny taona ho avy rehetra ho an'ny Madagasikara ary misy
inona moa reny le colloque isan-karazany reny foana momba an'izany isaky ny ty le journée mondiale isan-karazany ty fa le resahanao teo hoe le volonté politique le izy fahitako azy aloha zany zao aloha hitataratra very raha am'izao fotoana izao tsy mbola hita taratra aloha zay zavatra zay am'izao fotoana izao le lazaiko teo hoe le fanarahana amin'ny fenitra za zany mahita an'le izy a manao le fotodrafitrasa tsy resahako aloha le hoe ilaina sa tsy ilaina tahaka ny hoe téléphérique tahaka ny hoe kianja manara-penitra sy ny isan-karazany tsy miteny hoe tsy ilaina reny fa misy fotoana zany ilana an'ireny fa le am'izao somary miazakazaka de am'izay le miazakazaka zay a fa lara-pahamehana ve nefa tsy any amin'ny zay le izy miazakazaka any amin'ny tsy lara-pahamehana efa nisy mpanao politika lehibe teto ny teny hoe fotodrafitrasa n'olona ny ilaina fa tsy fotodrafitrasa le mivaingana ireny a tsy hoe tsy ilaina fa maika amintsika am'izao fotoana zao satria zay zany zao mbola tsy ampy amintsika aloha araka n'le resahana teo zao raha ho an'Antananarivo renivohitra satria teny be ny tanàna zao tamin'ny nanao propagande izy teo de misy ao anatin'ny propagande misy hoe logements sociaux zay nametrahana fanontaniana ihany hoe logements sociaux aiza moa de roviana ny atao fa zay zao anisan'ny tena ilaina raha ho an'Antananarivo renivohitra resahantsika manokana satria araka lazaiko teo reo olona zay tena fahita fa ho dibo-drano foana précaire moa zany filazana azy efa tena atahorana foana tsy misy fepetra mihitsy ho an'ireo fa ho alefa anatin'ny EPP reo anaty EPP fotsiny reo tapotra ny misy zao fa misy fa sasany zao fa misy mitariana fa 2 herinandro tany a ny sekoly tokony hisokatra sy ny ohatran'izany a ny trano nefa mbola rano mbola any Apotope a mbola tsy azo hidirana mihitsy a tsy manana vahaolana ho am'ireo zany tsika vahaolana ho am'ireo atsika de ny hoe mahana sakafo anazy de manao trabona ho anazy de manome zavatra anazy ihany fa ny à long terme zany hoe ny lavitrezaka tsy mbola voadinika mihitsy mikasika an'izay satria atsika zao raha malala raha mahafantatra fa any amin'ny fito zany 700 000 any ny besoin ana logement eto amintsika Antananarivo Madagasikara ray manontolo Antananarivo ao anatin'izany tsy haiko fitoetra anisy am'sahana be fa tsika nge resaka trano sy ny isan-karazany fa tsy mbola hita taratra tsika nge zany misy ary nefa mitsangana mbola tsy azo hidirantsika fa tsy lazako hoe raha 7 ny eritreretinao atao mbola voavalo ny vita tsy miresaksika hoe inona ny antony isan-karazany fa araka lazaiko sy takatra lara-pahamehana am'le izy mihitsy ny tsy ao anatin'le izy satria zay zavatra zay a tena hoe rehefa mitranga le zavatra ohatr'izao zay vao hita le izy ary io nefa mitranga foana isaky ny fahavaratra sy isaky ny misy orantsika de mitranga foana n'le hoe ny aty ambany mila toerana avo ny avy any ambony mila midina fa tady hiotsaka zay tena lazaiko hoe tena problème zany a ary mila vahana faran'izay aingana raha tsy fiainan'ny olona ankapobeny le izy de tsara nanaovana lara-pahamehana zay zavatra zay zany de tsisy afatsy n'le lazaiko teo reo logement an'le olona aloha tsy mbola resaka momba ny lalana sy isan-karazany a fa amin'ny ankapobeny ny fotodrafitrasa eto amintsika mihitsy no tsy mbola mandeha any am'le priorité loatra le izy satria raha Antananarivo zao mbola verenako indray raha lalana eto Antananarivo de feno lavaka fa tsy priorité ho atsika mihitsy le izy eny misy miteny hoe efa hanomboka le izy misy fifaniliana ndraiky zay le fifaniliana ndraiky fa tena hoe tsy hitan'le mpitantana mihitsy zany le izy hoe tokony any nge zavatra tokony handeha fa tsy any amina fotodrafitrasa tsy haiko hoe raha loatra miteny zavatra betsaka fa iny sujet hafa indray rehefa tonga ny fotoana eny are mankasitraka ny lahatra Andriamatsangitsika nitondra an'izay fanazavana isa-tsokajana izay any fantoka amin'ny ankapobeny tao anatin'ny resaka teknika le satria teknisiany eo amin'ny tontolon'ny fanondrenana moa ny tenin'ny ingénieur en BTP de mankasitraka tsika rehetra ihany koa tany tokantrano nanaraka ny fandarana de mameraka ny veloma finaritra indray tompoko lahy sy tompoko vavy